Ahitana taratra ny mety vizotran'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny zava-misy tamin'ny taona 2024 raha tsy misy ny fanovam-panindra hoy ireo teknisianina avy ao anivonivondrona Europeana izay mamita iraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao isan'ny jerena izy ireo akaiky ihany koa amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao ny fampiarana ny torohevitra entina nanatsarana ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Tonga eto Madagasikara anara-maso ireo torohevitra entina natsarana ny fifidianana nivoaka tamin'ny 2024 ireo teknisianina avy amin'ny vondrona Europeana tarihana André Matoko ho an'ny Vervake managing directeur ho an'ny Afrika avy ao amin'ny sampana Europeana ho an'ny etsika amin'ny any ivelany. Nanamafy ary ity tompona andraikitra avy amin'ny vondrona Europeana ity Androanty nandritra ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety teny Akorondrano fa zava-dehibe ny fanajana ny fepitaona ny mena lampanorenana amin'ny fifidianana manoloana ireo resaka maro samihafa amin'ny tokony anatanterahana fifidianana milohan'ny fotoana. Un mandat a été donné au gouvernement qui en est issu, au président de la République. Nisy fepitaona ny menan'ny gouvernement izay avy amin'ny fifidianana ny filohan'ny République tamin'ny taona 2024 mandritra ny 5 taona ao anatin'ny fenitra politika ny fanajana ny fepitaona any anatin'ny fifidianana ny mpifidy no maneho ny heviny ary eo ny mpifidy no manapa-kevitra tsy mahita antony tsy tokony hanajana izany izahay ary izany ihany koa no mametraka ny maha ara-dalàna sy ara-drary ny fitondrana antoko ny fitoniana sy ny famarina toerana. Fa nilaza kosa ny fizotran'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara izy dia nanamafy fa misy ireo teboka efa nitanterahany fitondram-panjakana malagasy ao anatin'ny torohevitra natolotry ny vondrona Europeana tamin'ny fifidianana 2024 ka anisan'izany ny fametrahana ny voameram-pirenena amin'ny salan'ny fifidianana na koa ny fametrahana ny sampana ampifehin'ny serasera eto Madagasikara. Nandritry ny fionany tamin'ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta kosa dia nambarany fa misy ny fahavononan'ny Madagasikara iroso amin'ny fifidianana Mangarahara amin'ny taona 2024. Mbola betsaka kosa nefa ny miandry amin'ny fikarakarana izany fifidianana izany raha nambarany ity tompona andraikitra Europeana ity ny famatsimbolan'ny antoko politika, ny fametrahana mazava ny fomba fanao amin'ny fifanlanana ara-pifidianana na ny contentieux électoral na koa ny fametrahana antoka mba hisiany ny fifidianana fanirehetra mandray anjara.